Vahaony olo Vahaony olo andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo voafatoky ahitanao ireo fidorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony olo vahaony olo nandeha tantety izy mba asitranao Nanisik ang punyang palay aminiran dia fofa fifaliana fitiavana no idiranay ato anatontokantranotsika tsiraray avy ary misaotra ny tompo manokantsika tratran'izao Alarobia farany volana May izao misaotra ny tompontsika satria fahasoavany famindrapony eny fa na dia fiarovana anao amin'ity aretina misy eto amin'izao tontolo izao ity dia efa zava-dehibe tsy azo vidim-bola eo amin'ny fiainantsika zany raha vavy sanada eny fa na dia misy zavatra ohatrany hoe mbola mitoindray ny confinement dia tahaka ny ohatrany mbola voelingelina na ny asanao ny voafetitra daholo ny zavatra azo atao dia misaora ny tompo ihany aloha fa mahasoa antsika io ary misy hevitra iveran'Andriamanitra antsika tsiraray avy ao mibadika izany rehetrarehetra izany indrindrindra mantsy ianao izay mety nahazo fahagagana fitahiana fanasitranana tamin'indrindra ny volana iny nandrindra izay fotoana maro izay dia mendrika indrindra raha hiarany andra-peotsika amin'izao fotoana izao amin'izao voalohan'izao fotoana izao mba manasanao avy hatrany tonga dia hiary vavaka tsika aloha alefantsika milamindamina ny feokira manandrata feo fisaoran'Andriamanitra avy hatrany ianao mameta voninahitra an'Andriamanitra no ny amin'ny anarany sy ny fahasoavany no ny fahalebiazany nataony teo amin'ny fiainanao navelany izy daholo zavatra rehetra miseho amin'ny fiainantsika satria manana lalana iverinao antsika Andriamanitra misaotra anao zay Jesosy mame voninahitra ny anaranao izay tafavory indray izay amin'ity andro Alarobia ity amin'izao maraindraina izao Jesosy malalako tsy nony amin'ny satria hoe izahay na inkendry na hoe izahay na intondra tena teo anatrehanao na teo anatrehan'izany aretin'izany ka na intandrina dia tsy zavatra vota ny fiainanay ny zanakay mianatra tsara ny fiainanay misosa tsara fa za rehetrarehetra izany Jesosy malala tsy noho amin'ny tanjakay na ny fahatsaranay na ny ezakay fa noho ny amin'ny fahasoavanao izany izany ny antony isaoranay ny anaranao amin'izao voalohan'izao fotoana izao izany ny antony nandratanay ny anaranao satria tompo malala Andriamanitra mpamindra fo ianao tena hitanay marina fa isan'andro isan'andro dia izao mitantana anay ny tananao miaraka aminay ianao misaotra Jesosy mame voninahitra anao izahay eto izay Jesosy malala dia tsy olona tadiavinay androany tsy zavatra hafa tadiavinay androany fa ianao nomenay voninahitra ianao nilainay ao anatin'ity fotoam-bavaka ity noho izany aoko amin'ny voninahitra ao Jesosy oenka ato anatin'ity tokantrano ity oenka ato anatin'izao toerana hanandratanay ny feonay izao Jesosy tsy te hatsapa nininy izahay afa tsy fisinao eto amin'izao fotoana izao noho izany Andriamanitra aoka tsapan'izany fanatrehanao izany izay ny voninahitra ao atafinao any tsiraray avy misaotra Jesosy mandohalika eto anatrehanao izay fa fantatray fa anao indro asandratray ny tananay tompo Alleluia iaraka anandra-peotsika iaridera ame voninahitra an'Andriamanitra atao anatin'ity mandohalika anatrehanao mandohalika natrehanao fa fantatro fanao ao indro asandratro tanako o fidela ianao ny tompo avy indrindra
ianao no tompo avy indrindra lay mpanome iriko indrindra lay mpanome indro sandratro no irako samy manaratra ny feo mafimafy aza miafiafy rehefa miterany Jesosy irako fiderananao tompo e o fiderananao alleluia mandoaly que eu anaty anao ao alleluia mandoaly que anaty anao fantatro anao akopo indro sandatro ny tanako sandatro ny tao fiderananao tompo o fideranana ianao tompo avy indrindra ianao no tompo avy indrindra lay mpanome iriko indrindra lay mpanome iriko indrindra sandratro ny irako tompo e o fifaliana ho anao o fifaliana ho anao alleluia alleluia tananao tonga dia miantso fanatren'Andriamanitra miantso an Jesosy mba akasika anao izy miantso an Jesosy mba raha samy misy olona be da be izay isan-tokantrano amin'izao fotoana izao mitady azy hafa mihitsy ny fomba fijeriny Jesosy ny tokantranonao hafa mihitsy ny fomba fijeriny Jesosy any anatin'ny fonao any ahita etaeta izy androany ahita faniriana lalina izy androany ahita olona tena mangetaeta nonanazy izy androany asandrato ambony ny feo anao aza malandaina antsony esory mety zay rehetra mety fareragerana vao maraina fa asandrato ny feo anao aza misalasala miantso an Jesosy ao anatin'ny tokantranao ao apiditra an Jesosy ao anatin'ny fonao ao vao maraina ny andro zavatra hafa nibanana anatinao any fa fanatren'Andriamanitra Jesosy niditra ao anatin'ny fiainanao ao amakivaky ny tontolo ny andro rare manontolo hiaraka aminao Jesosy ao anatin'izany o Jesosy malalako ndreto izahay tompo hitady anao izahay o miantso ny anaranao eto amin'ity toerana ity ilainay Jesosy ny fiaranay aminao ilainay Jesosy tompo ianao mamangy anay eto anatin'izao tokantrano izao eto amin'ity toerana izay antsonay ny anaranao ity mangetaetanao zay Jesosy mangetaetanao sy maniranao fatratra ny fananay milanao fonay Jesosy malalako
Zarehetra mety mampivesabesatra anatin'ny fona ihany, anatin'ny fanana ihany. Esono zany Jesosy, zarehetra maka ny toeranao ao anatin'ny fona ao, mahatonga anao tsy hiditra lavinay zany Jesosy manasanao izahay. Jesosy malala, sokafanay ny fonay amin'izao fotoana izao. Idiro, anao nipetraka ao, anao nanjaka tao anaty izao tokantrano izao, anjaka tao anaty izao fotoam-bavaka izao, mandrapatapitra izao fahafarana izao fotoana izao Tompo malala. Utsapanay fa eto ianao, utsapanay fa miaraka aminay n'Andriamanitray, utsapanay fa izao mamaly anay ianao raha ao anatin'ny fanaintenana ny olonao Jesosy. Ianao mainga zany olo zany, ame anazy fitsarana, ame anazy fiadanana, ame anazy herindray, ame anazy Jesosy malala fanampinana raha ao anatin'ny tady reraka izy, apitraka azy indray ianao. Misaotra Jesosy entao anilanao hiaraka aminay ianao Jesosy ao anatin'izany. Betabe amin'ireto rahavavy sanadina ireto Tompo, tady kivy ary tady hemitra nangatahako aminao tazomo zany olo zany. Ianao zay tady ohatran'ny reradreraka nao hiarireto na ty feo ty mafy entao anilanao Jesosy. Misaotra Tompo. Entao anilanao Tuju manjaki zai Unenanao ni fiainaku Andrianao afasakaizanao, Andrianao afasakaizanao. Ianao no faniriako Tompo, ianao no faniriako. Tokana tsy mba foky ianao, tokana tsy mba foky. Tsisy afaka ka ny toeranao Jesosy, tsisy afaka ny toeranao. Sy hanome ny afo-pitiavanao Tompo, sy hanome ny afo-pitiavanao. Turi lalana, turi lalana. Tenendo Jesosy, non il like, non il rifug tu puoi. Amen. Yana nila, yana niri rifug, yana nila, yana nila. Entao anilanao. Entao anilanao. Tuju manjaki Unenanao ni fiainaku, Andrianao afasakaizanao. Ianao no faniriako. Tokana tsy mba Tsisy afaka ny toeranao, sy hanome ny afo-pitiavanao. Turu ilalana, entao anilanao.
fanoarana Jesosy tampianatry na amin'ny sampam-boaloboka sy ny tena voaloboka. Dia izy hoe tahaka ny sampana tsy mahay mamoa ho azy raha misaraka amin'ny voaloboka izy, dia tahaka izany nareo raha tsy miray amiko. Zaho ny tena voaloboka ianareo ny sampany. Raha misy miray amiko ary zaho aminy dia amoa be izy. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay na ino na ino. Raha vavy sanada, zay mihitsy ny ato izao vavaka izao. Zany mihitsy ny ato izao fotoam-bavaka izao. Atonga antsika ho tafakambana amin'ny Jesosy foana. Atonga antsika tsy ho tafasalaka amin'Andriamanitra. Ka raha misy fotoana ianao seka lavidavitra an' Jesosy, ary takina aminao Andriamanitra, misy fotoana ianao mivavaka fa tsy ianao mihitsy hoe tsy miakatra ny an-danitra amin'ny vavaka izany. Satria na ny antony tafasaraka amin'ny Jesosy ianao. Ary na zavatra ataonao ary indro fa maina, zavatra ataonao tsisy mety daholo. Fotoana izao iverenanao indray. Fotoana izao men Jesosy okazion tsara indrindra ianao amin'ny tian'io ty. Iverenantsika indray kambana amin'ilay tena voaloboka te Jesosy. Ndao hiara-nandrapeontsika amin'izao fotoana izao. Tenena amin'ny Jesosy iverina aminao hoe. Tenena amin'ny Jesosy kambana aminao mafimafy kokoa. Azo avanandro faran'izao raha vavy sanada. Amafisana, amin'ny fifandraisana sy firaisana amin'ny Jesosy amin'ny alalan'ny vavaka. Sandrato feonao ao tokantranao. Aza miafahafa, aza misalasala. Na tsy manina na dia voahenin'olona vao maraina na feonao tsy manina izany. Fa sandrato izany izay na azahoanao aina. Azahoanao aina ahitanao an' Jesosy. Sa mivavaka tsika amin'izao fotoana izao. Mankasitraka anao izay Jesosy malala. Ndreto izay Jesosy malala hitady anao anatina ihany. Hitady anao fantatra amin'ny fonay Jesosy. Oh, tsy mety aminay hoe indray amakivaky an'ity tontolo Alarobia ity. Dia andeha irery zahay. Tsy manana nizaniza. Mandeha amin'ny sainay zahay. Andeha amin'ny fananay, amin'ny saim-patatray fotsiny zahay. Andeha amin'ny hevitray zahay. Jesosy eo very izay raha lavitra anao. Ina moa izay rehetra mety voavitanay. Mova mahay mampitombona dia ray segondra amin'ny fiainanay zahay. Mova izay Jesosy eo manome assurance ny ankonanay. Afaka tsisy loza azo anao amin'ity tontolo andro ity. Fa ny fahavalonay dia miandry izay fotoana isarahanay aminao zahay. Ny fahavalonay dia miandry fotoana tonga ilay lavitra anao. Dia hanapodika sy handrafa. Hamono ny fiainanay izy. Azay ny tena tiany indrindra. Fa androany Jesosy malala ho. Iverina aminao izay amin'izao fotoana izao. Iverina aminao izahay. Oh Jesosy oh, ikambana aminao indray izahay. Amin'ny alalan'izao vavaka izao. Tena te ho sampana amin'ny ray amin'ny voaloboka izahay. Jesosy oh, raha ho avy amin'ireo an-lanitra ianao. Tianay mba hita mpiray fanantenana maro, tokantrano maro, isam-batan'olona maro ao anatin'ny fifandraisana aminao. Ao anatin'ny firehetana amin'ny vavaka, ao anatin'ny etaetam-bavaka, ao anatin'ny fanoloran-tena, ao anatin'ny vavaka mafana, fifazam-panahy. Isam-batan'olona tompo malalako. Asana anatinay tsirairay avy ianao amin'izao fotoana izao. Vangio reto olo reto. Raha misy olona tsy mahavavaka amin'izao fotoana izao fa mijerijery anay fotsiny. Taka ny tsy hitan-tsoa izay ho tenena. Vangio indray. Asio etaeta ao am-bavany ao. Asio etaeta ao anatin'ny fony ao. Asio faniriana fatratra ao anatiny ao. Misaotra Jesosy malalako. Ianao ny riko, ianao ny lay ny foko. Ianao hiaraka aminay hatrany Jesosy. Ianao ny like. Ianao ny ri ny foko. Ianao ny like. Tariwa itanao. Sanjato mafayany feonao. Ianao ny like. Ianao ny foko. Ianao ny like. Tariwa itanao. Tariwa itanao. Tariwa itanao. Alléluia. Asiva alléluia. Alléluia.
eto ny tompo ary tsapanay fa misy fifaliana avy any an-danitra avy amin'ny fanahy masina izao fotoana izao ary zavatra mahafaly an'Andriamanitra dia ianao miverinao aminy ianao akaikiny ianao ao an-tranony alleluia nao Alarobia ary ideran'Andriamanitra sika izy ty hoe miorena aza miova ianao ny zavatra mety misy amin'ny zavatra eto amin'ity zao toizao ty vadika izay vadika fa ianao aza mivadika amin'i Jesosy hiala amin'ny tompo izay hiala amin'i Jesosy afoy an'Andriamanitra noho ny amin'izao tontolo izao fa manasanao aza miala amin'ny tompo ianao miorena mafy ataontsika zay midy raha mankalaza mbe ho azy voninahitra rija rasondray be raisika pite afatana avetrary Magalaza o meu azul voninahitra Festupandriamanitra bendindiza mtata na cima tudo razem di fisarana Midera Magalaza o meu azul voninahitra Festupandriamanitra bendindiza mtata na cima tudo razem di fisarana Samia papa no tainisiye Arabaina Velunaina Anjaya senta tanani ansiye Nifununa Nifinuna Ni urenomi Urenonsa Azam Kenena sana Urena sana me Urenomi Urenonsa Azam yuba Tokene futelu Miasa, oh miasa, miasa tumpurava. Sati pata jolo faz fona kunalira, no mi keleza na nawami tupunare. Miasa, oh miasa, miasa tumpurava. Sati pata jolo faz fona kunalira, no mi keleza na nawami tupunare. Samia papa no taino sike Arabaina Velunaina Achaya cheka tanani sike Nifununa Nifinuna Vi urenomi Urenata Azamiuva Vi urenomi Urenata Azamiuva Vi urenomi Urenata, Azamiuva, mi urenomi, Urenata, Azamiuva, Alleluia. Alleluia. Ndao raisika pite afatana tehaka tamin'ny mafitsika ho an'i Jesosy ho amin'ny mpanompony ihany koa. Andraisantsika ny tenin'Andriamanitra. Eny ary tompoko dia amin'ny fanetretena ampitiavana be ihany koa no entiko mandroso atao anatin'ny tokantranonao ety anivon'ny toerana maro samihafa izay andraisanao zao fandarina izao na atao anatin'ny fahita lavitra izany na ihany koa anatin'ny onjam-peo maro samihafa na mety amin'ny alalan'ny réseaux sociaux maro samihafa ihany koa zavatra lehibe sy goavana daholo zany rehetrarehetra ary mankasitraka ny tompo lehibe tsika satria be da be ny olona tsy afaka ny fanamboatra tamin'Andriamanitra intsony be da be ny olona tena tsy afaka hoe nanenina tamin'ny ratsy nataony fa tonga dia teo mpanaovana ratsy mihitsy ny maty mety tsy nanana fotoana ny bebahana intsony tsy nanana fotoana ny fanamboarana tamin'Andriamanitra tsy nanana fotoana intsony izay nahafahany nanolotra ny tenany teo anatrehan'Andriamanitra izany rehetrarehetra izany no mahazo ny karazana olona marobe teto amin'ity zao tontolo zao ity tsy afaka nitodika tamin'Andriamanitra tsy afaka niverina tamin'Andriamanitra maty ao anatin'ny ota maty tsy nanolotena ho an'i Jesosy fa izaho sy anao kosa
no ny amin'ny fitiavan'andriamanitra sy ny fitiavan'andriamanitra anao ny amin'ny faharipon'andriamanitra ny amin'ny fahasoavan'andriamanitra izany mbola matoy izao atsika ary afahantsika mbola mandre ny tenin'andriamanitra hatramin'ny androany afahantsika omen'andriamanitra tombonandro mpamindram-po afahantsika manamboatra eo anatrehan'andriamanitra zavatra tsy metimety rehetra mba hahatonga anao a tena hoe ho isan'ny ankonan'andriamanitra izany isaorantsika ny tompo izany rehetrarehetra zany andre tenin'andriamanitra fotsika amin'ny tian'io ty fampahirezana milohan'izay dia ndeha ataontsika le hira hoe saotra no atolotroanao a ataontsika mpanajana ao voninahitry ny tompo zay hira mahafinaritra izay afaka mifantoka sahady ianao mandray ny fifantohana amin'andriamanitra miantso ny fanatrehan'andriamanitra eo amin'izay toerana misy anao tadio tsara riavana malala fa nomen'andriamanitra izao fotoana izao fitiavan'andriamanitra anao zany rariny loatra raha misy saotra sy manome voninahitra n'andriamanitra ianao rariny loatra raha mankasitraka n'andriamanitra ny amin'izany fitiavana lehibe zay asehony avozy ny isan'andro eo amin'ny fiainanao zany manarata vavaka avy hatrany ny saoran'andriamanitra velaro an'andriamanitra ny fonao mba hitenenany mba hidirany amin'ny alalana zao tenin'andriamanitra izao mankasitraka anao zay jesosy malala satria fantatra efa tena tianay ianao mihevitra anay sy mambomba anay ianao tsy misy miafina aminao ny fiainanay izany no mahatonga anay te hanome voninahitra te hisaotra te hidera ny anaranao ianao le andriamanitra miantra amin'ity androany ity jesosy ikasika manokana ny tsiraray avy ianao ametraka ny teny rehetra eo mbava mimpanomponao ianao azavela hiteny mihoatra zay tokony ho teneny ary azavelanao hiteny latsaka zay tokony ho ambara nanositra ny vava ny mpanomponao ianao androany fangino tsirairay avy averintsika izany hira mahafinaritra izany milohana resantsika ny tenin'andriamanitra no atolotro anao no retombonandro menao ifandraisako aminao teny hoe ary laza ihany Siro
faniri ratizaka yaleti Anyway, we want it now to Nanja kizai turi Nanja kizai turi Fianau lai tiba mandau Asanja trouble nyanarandau Yami kule janzagao Fafuju menadao Yanu sisaya ina kweti Yanau itantaniza nizi Yani mumba mumba ireye Manau sinisi fe Sami master eny ary misaotra ny tompontsika araka efa nambarako teny am-piandohana satria maro antsika na dia ao anatin'ny confinement ry amin'izao fotoana izao dia mbola atokana fotoana ihany ianao iaonana amin'Andriamanitra indrindrindrindra natanterahana vavaka ombana fifadikanina rehefa fotoana Alarobia tahaka an'izao ary za mampahery anao fa tsy mamono antoka akory izany zavatra ataonao zany izany fanapa-kevitra raisinao zany tsy mamono antoka akory zany andraisanao tombontsoa lehibe ao anatrehan'Andriamanitra andraisanao aim-panahy lehibe mba hahatonga anao tsy ho reraka mba hahatonga anao tafajoro foana mba hahatonga anao tsara ambina foana mba hahatonga anao ho tratran'i Jesosy mafana fo ao anatin'ny etaeta lalina ao anatin'izany rehetrarehetra izany dia rariny loatra raha mba manatanteraka ireny vavaka ombana fifadian-kanina ireny indrindrindra ianao fa zatra miaraka aminay na dia tsy misy fotoam-bavaka hoe dia tena amin'ny fomba ofisialy be ara moa hoe antsona ny vahoaka na Antananarivo na antsona ny vahoaka kristianina dia misy ihany anatin'ireny sampana sasasany ireny manatanteraka izay fotoam-bavaka izay rehefa mahatanteraka na mahafeno ny fepetra izay takin'ny lalàna eto amin'ny tany sy ny firenena misy atsika zany hoe olona tsy mihoatra ny 50 manao cache-bouche daholy cache-bouche ary manasa tanana zany rehetrarehetra zany mety daholy zany afahantsika sady miaro ny tenatsika araka le filamatra izay sy miaro ny hafa ihany koa dia matoky hoe ato anatin'ny tokantrano ato iainao anao Andriamanitra ny vavaka rehetra asandratrao na tsy afaka mamonjy an'ireny toeram-pivavahana ireny ary ianao ary amanga manokana anao ao ny tompo ampahery manokana anao ao Jesosy amin'ity Amitie zany ijery tenin'Andriamanitra fotsika ifampaherezana amin'ity androany ity dia ny boky ny Matthieu toko 9 no jerentsika Matthieu toko 9 andiny 520 Matthieu toko 9 andiny 520 ka hatramin'ny farany zany no andraisantsika azy amin'ny anaran'i Jesosy tompo mivaky toy izao ny teny ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe aza manany amin'ny ainareo dia izay hoaninareo na izay hosotronareo na ny amin'ny tenanareo dia izay ho tafianareo moa ny aina tsy mihoatra noho ny hanina va ary ny tena noho ny fitafiana tsy njovy ny voro-manidina fa tsy mba mamafina mijinja na mitaona ho any an-tsopotra ireny ary ndraynareo izay any an-danitra mamelona azy moa tsy mihoatra lavitra noho ireny va ianareo ary iza ao aminareo na dia manaza no mahay manampy ny andro iainana na dia kely monja azy ary nahoana no manainy amin'ny fitafiana ianareo dinio tsara ny faniriny ny voninkazo any an-tsaha tsy mba miasa na mamoly ireny nefa lazaiko aminareo fa na dia Solomona teo amin'ny voninahiny rehetra aza tsy mba nitafy tahaka ny anankiray amin'ireny andiny 17 ary raha ny ahitra any an-tsaha izay any anio ka tsipy ao ampatana raha pitso no ampitafian'Andriamanitra toy izany tsy maiky avay anareo ry kely finoana dia aza manahy anareo ka manao hoe inona no hoaninay na inona no sotronay na inona no tafinay fa izany rehetra izany dia katsahin'ny jentilisa fatratra fa fantatry ny rainareo izay any an-danitra fa tokony ho anareo izany rehetra izany fa katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia nampy ho anareo izany rehetra izany ary amin'izany dia aza manany amin'ny ampitso anareo fa ny ampitso no hanany azy ampy ho an'ny andro ny ratsy miseho ao aminy izay tenin'Andriamanitra efa diso fantatrao loatra izay no hitondrako fampiarezana amin'ity androany ity satria ny zavatra tsapa tokoa mantsy ry havana malala amin'izao vanim-potoana iainantsika izao
akoatra ny valana retina zay miparitaka manderana n'ity zao tontolo zao ity mampatahotra ny olona mampiafiafiny olona valana retina izay mampikolay hatramin'ny firenena matanjaka hatramina filoha-pirenena de mavita mitomany mihitsy be da be mahafinaritra ihany keo misy filoha-pirenena tonga saina mitodika amin'Andriamanitra ary mahafantatra tsara izy fa tena Andriamanitra mihitsy no tena tompony teny farany amin'izao karazan-javatra amin'izao hita amin'ity zao tontolo zao ity fantatra reny mpanompon'Andriamanitra reny zany be da be ny mpanompon'Andriamanitra izay manatanteraka vavaka sy fifadian-kanina maneran-tany amin'izao vanim-potoana iainantsika zao satria nahoana fantatry ny kristianina tsara fa rehefa Andriamanitra no miditra ny-tsehatra rehefa Andriamanitra no miasa tsy misy mahasakana io valana retina io miparitaka manerana zao tontolo zao mampikolay mampatahotra ny olona mampiferinayna hatramin'ny firenena matanjaka hatramin'ny firenena maverina fa madinika mahanitra farany ambany eto amin'ity zao tontolo zao ty de matahotra amin'izany ary tahotra sy fanahina io no virus anankiray izay miparitaka ihany keo maneran-tany akoatra ny valana retina io ny tahotra sy ny fanahina eto tsika de milaza tsara ny tenin'Andriamanitra fa Andriamanitra ivavahantsika zao ane ka mihevitra isan'andro ny aminao hoe ianao ane zanak'Andriamanitra ianao ane mpanompon'Andriamanitra ianao kristianina miaino sy manaraka nyity fandarana ity satria za mino fa kristianina ianao matompo safidy manaraka ny fandarana tahaka itony ianao misafidy anaraka an'ity ianao kristianina mirehare mahazanak'Andriamanitra anao ty za mampahery anao androany tsy avelan'Andriamanitra miara-devola amin'izao tontolo zao zany ianao tsy avelan'Andriamanitra miara-potika amin'izao tontolo zao zany ianao mitady ny fomba rehetra Andriamanitra ampakarana indray ny finoana ao anatinao mety misy fotoana ve ny alatsaka zany tao anatin'ity confinement ty mety misy fotoana ve ny niataka kely tamin'Andriamanitra ianao mety misy fotoana tsy nanana fotoana iantsona an'Andriamanitra intsony fa lozana be fanahinany amin'izao fiainana izao izany karazana fanahina izany re olona ny tahotra ny fanahina de fantatratsika tsara fa fahavalo ny finoana zany ary tsika zanak'Andriamanitra mahafantatra tsara fa raha tsy misy finoana ho voalazan'ny baiboly tsy misy ninina azo atao azahoana sitraka eo anatry an'Andriamanitra ary zay ny kendray ny devoly isan'andro san'andro ikororokany io finoanao io mba ho levina apotika izay finoana ao anatinao zay ka tonga anao tsy ahita ny voninahitr'Andriamanitra satria ianao tsy manam-pinoana de tsy ahita mihitsy ny voninahitr'Andriamanitra ailangila n'ity zao tontolo zao ty ianao rehefa maheny vaovao ianao firindray hono hoe ny zavatra ny miseho any tamata firindray hono hoe ny tratra firindray hono hoe ny ferinaina ianao isaky ny maheno hoe nisy matindray hono ohatrany tsy matony hoe tena matony zany de mampirorosaina ary lasa mahatonga atsika tafiditra amin'ny fanahyntahotra mahatonga ny fanahyntahotra miataky ny zanak'Andriamanitra izany rehetrarehetra zany be fanahina lasa inao daholy hatramin'ny fiainanao ny hoavin'ireo zaza madinika ireo de efa inao de ny androany za mampahery anao amin'ity androany ity endry loatra zao Andriamanitra ivavahantsika sao lehibe loatra zao Andriamanitra ivavahantsika sao ny ataon'Andriamanitra ao an-danitra ao tompoko tsy hoe mipetraka eo ambony seza fiandrianany fotsiny izy de manao croiser les bras fa mipetraka eo ambony seza fiandrianana izy ary ny ataony eo de mitsinjo anao ety ambonin'ny tany ety mijery zay olona matahotra azy marina mijery reo zanak'Andriamanitra tsirairay avy ety ambonin'ny tany mijery reo mpanompon'Andriamanitra mahatoky ety amin'ity zao tontolo zao ty zay nataon'Andriamanitra eo amin'ny toerany ary tokony hanana antoka ianao izany mahatonga ty ampahery anao tsy salasala metraka ny fiainanao eo ampelantanan'Andriamanitra fa ny eo ampelantanan'Andriamanitra ny toerana azo antoka indrindra ry havana malala rehefa tonga zanak'Andriamanitra ianao izany ny toerana tsara indrindra rehefa tonga ankonan'Andriamanitra ianao aza mihetsiketsika ao intsony ary aza mitsiritra ny fiainany zao tontolo zao zany ane saika nampilazitra ny tongotry asafa indray andro hoe ijery ny firentirentiny olona ratsy fanahy to ohatry ny bongitavy ny masony to ohatry ny na de eo mifahafatesana izy ohatry ny matitsotsotra foana nyreny olona ratsy fanahy reny ohatry ny mbola ohatry mety foana zay zavatra ataony fa ianao le zanak'Andriamanitra misy fotoana raha tsy manaraka ny fepetra tenenin'ny baiboly tsy mety tonga le fitahina de misy fotoana ianao mitady iblasitra ny tongotrao misy fotoana ianao mitady hosolafaka misy fotoana mitady ho latsaka ao anaty fitsiritana fiainan'ny olona tsy manompo an'Andriamanitra mampahery anao amin'ity androany ty i baiboly de mampahery anao zanak'Andriamanitra ianao ankonan'Andriamanitra ianao
tahaka nyray mpianakaviana anankiray na reny mpianakaviana anankiray manana ankonana kely eo anatin'ny tokantranao izy no miay an'ireo na dia mbola zaza madinika tsy malala izay asa tsy mavita rarary reo izy no mihevitra an'ireo hoe ohatrany tokony hosoloana ny kiraro n'ity zanako ity a ohatrany tokony azo akanjo vaovao indray izy fa ohatra nefa iny foana ny akanjony ireo ray aman-dreny reo no mihevitra hoe tokony andeha hianatra amin'izay ty efa nahazo azo taona ireo ray aman-dreny reo no mieritreritra aminao hoe ohatrany tsy dia salama tsara ty zazy ty fa tokony atao tsaratsara ny sakafo na tokony ho tsabony tahaka mihoatra lavitra noho izany no iahina ndray manitra anao ary tsy tokony ahatonga anao atahotra sy angovotra zay zavatra miseho eto amin'ity zao tontolo zao ty manan'andriamanitra lehibe ne ianao ny andriamanitra ivavahanao any ngeza be ozy le hira anankiray zay ny andriamanitra zay tompoinao dia manome antoka anao fa hiay anao hitantana anao mandra-pahantitra ao mandra-pafotsony volonao tsy hamotsitra anao andriamanitra maninontsika indraindray no mitady tsy atoko sy miteny fikasana omen'andriamanitra anao zany maninontsika indraindray no mitady tsy ino no zavatra ambaran'andriamanitra amintsika maninona no fanahina sy tahotra ny zavatra mandalo eto amin'ity zao tolo zao ity zay andriamanitra ny tompony teny farany maninona no zany mitady ameny fotsika indraindray za andro any te ampahery anao jereo tsara ny voalazan'ny tenin'andriamanitra noho izany dia lazaiko aminareo hoe aza mana na dia ny amin'ny ainareo azy ny amin'izay hoaninareo na izay hosotronareo na ny amin'ny tenanareo dia izay hotafinareo moa ny aina tsy mihoatra noho ny anina va ary ny tena noho ny fitafiana tsy njovy ny voro manidina fa tsy mba mafina mijinjana mitona makany antsopotra ireny ary ny rainareo izay any an-danitra mamelo laza moa tsy mihoatra lavitra noho ireny va ianareo mihoatra lavitra ny itsonjovan'andriamanitra ny voro manidina no itsonjovan'andriamanitra anao mihoatra lavitra no itsonjovan'andriamanitra ny liseny atsa no itsonjovan'andriamanitra anao rehefa mahita reny karazana voninkazo reny indrindra ho antsika reny mpianakaviana na itsika vehivavy rehefa mahita an'ireny dia tena hoe tsara tena mahafinaritra tena fajerevo tsara ho ny voalazan'ny baiboly manao hoe eny atsa ihany izy androany fa rehefa ho avy ny fotoana esorin'andriamanitra esoriny reny a dia kapaina ary ny hafarany reny dia any anaty afo ny hafarany reny dia any apatana ny hafarany reny malazo ihany fa reny na dia eny atsa androany azy ampitafian'andriamanitra mivoninahitra tahaka an'izany maika avatsy ianareo tena lehibe lavitra eo mason'andriamanitra ianao rehavana malala misy lanjany eo anatrehan'andriamanitra ianao makararary an'andriamanitra raha ianao ny vodondona mararary an'andriamanitra raha ianao ny voakasikasika masaro-piaro an'andriamanitra zany mahatonga ny tompony laza manao hoe izay mikitikitika anao dia tahaka ny mikitikitika ny anak'andriamasoko satria nahoana ny anak'andriamaso no isan'ny singa saropady indrindra eo amin'ny tenany zanak'olombelona nohoarin'andriamanitra tahaka an'izany ianao dika an'izany hoe anak'andriamaso zany tsy misy mahakitika anao satria amin'ny fotoana vao na dia tsika fotsiny ary vao mitady kitikitika anaty maso ao dia mikipo azy ny volomaso mikipo azy satria nahoana mahasaro-piaro io tsy azo kitikitiany ary tahaka izany ianao eo anatrehan'andriamanitra misy lanjany misy valeurany asian'andriamanitra tombo ambidy ianao mety mahatsapa ve ianao fa kely zibitika eo anivo fiarahamonina eo anivo fianakavinana ny toeram-piasana sy toeram-pianarana ozy ianao hoe zany hoe tena madinika indrindra zay eny hoe mavomavo ny olona mety manamavo anao ny olona mety manambany anao fa eo imason'andriamanitra ilay sarobidy indrindra ianao malala eo imason'andriamanitra ianao sarobidy eo anatrehan'andriamanitra ianao ary mieritreritra ny momba anao foan'andriamanitra isan'andro isan'andro na dia manara nefa ianao ozy ny tenin'andriamanitra mo mavita inona ianao jereo tsara ny voalazan'ny tenin'andriamanitra midinitsoratra masina hafa any o ny baiboly manao hoe ianao na dia manara mo mahay mahafotsy na mahamainty ny singambolonao kory va ianao mo mahay mampitombo ve ianao na dia ny ampahatsegondra amin'ny andro ivelomanao ary afaka mampitombo an'izany ve ianao nisy taona efa nyteny an'ity teto amin'ny fahitalavitra ty ianao ne tsy afaka mividy any amin'ny pharmacie hoe anao flacon kely amin'ny tombonandro kely asivy tombonandro kely herinandro aloha tombonandro kely amam-bolana tsy misy an'izany anie fa ny matoy izao anao dia noho andriamanitra ny fiahin'andriamanitra anao izy no mamelona anao izy no mikarakara anao andro amanalina dia ao aminao no masony mitady ny fomba rehetra nandratana anao andriamanitra mitady ny fomba rehetra iarovana anao andriamanitra ozy mponompon'andriamanitra nitarika fotoana teo manao hoe ny matoy izao anao ane tsy hoe ianao no mahay miaro tena indrindra dia tsy voan'le virus kely tsy hoe ianao no tena mahay mitandrina indrindra dia tsy tratra ny accident teny an-dalana tsy hoe ianao no tena enjana be na tsy fantatro ary fomba be ny zavatra eo ampelantananao dia tsy voa ianao tsy izay loatra famindrampon'andriamanitra fitiavan'andriamanitra fiarovan'andriamanitra atsika ary zany no tokony isaorantsika isan'andro isan'andro anomesantsika voninahitra an'andriamanitra isan'andro isan'andro ideratsika an'andriamanitra isan'andro isan'andro satria lehibe eo mason'andriamanitra ny fisinao
mitsinjo anao Andriamanitra, mieritreritra anao Andriamanitra. Hoy Andriamanitra manao hoe ary iza ao aminareo na de manahy aza no mahay manampy na ny andro iaina na de kely monja aza. Hainao zany dikany kely monja zany. Tsy haiko hoe fraction de seconde ve ny tompo tenenina 100 seconde iainanao. Ianareo na de manahy aza. Dikan'izany teny zany de hoe tsy mahavita nininna ne na de be fanahina be eo ary ianao e. Tsisy nininna zavatra vitanao anefa rehefa Andriamanitra no miteny hoe atreo de atreo ihany. Dikan'izany ny fandraisanao amin'Andriamanitra ataovy azo antoka tsara. Ny fankatoavanao amin'Andriamanitra ataovy azo antoka tsara, ataovy azonao antoka hoe miaraka aminao Andriamanitra. Eo ambanin'ny tana maherin'Andriamanitra ianao, miaro anao amin'izay aleanao Andriamanitra, amin'izay ataonao rehetrarehetra Andriamanitra. Zay ihany ny tena fiarovana azo antoka. Za mampahery anao. Fa raha ny tena marina re asa momba firifiry amin'ny malagasy mo raha tsy resaka fotsika fa tsika Madagasikara. Mahavita tena mahatandrina be hoe apetaka ny cache-bouche de rehefa tonga avy mivoaka mandeha metsena any de tonga de efa arotsaka ao anaty sio misy vovo-tsavony de raha de tonga de manasa an'iny de mandeha firifiry mba mahavita an'izany. Fa ny akamaroantsika arana efa mivoaka ny trano ariam-bavady ariva mahatsara hoe adino ny cache-bouche. Be da be nefa nanaovany omaly ihany mbola ivererany androany. Ny sasany aza moa de efa maloto eny ambavany eny mihitsy. Fa raha io virus io eny hiditra tsy maharo anao zany eny cache-bouche ry ava malala e. Ny tana maherin'Andriamanitra no azo antoka indrindra. Ny mampitombo ny tombonandro eo aminao, tsy mbola mampiala ny fofonainao vavoronao, mbola le fitiavan'Andriamanitra, le fahasoavan'Andriamanitra. Firifiry amintsika no mahavita hoe isaky ny avy mandray tanan'olona de mandeha manasa tanana. Firifiry amintsika no isaky ny mahavita avy mikasokasoka amin'ny olona de manao anitsy na manao anitsy. Firy amintsika no mahavita manao gel désinfectant foana isaky ny avy mikasokasoka amin'olona. Fa be da be ny avy mandray tanan'olona etsy de misakafo ary manadinodino satria zavatra tsy mahazatra fa mbola vao mizarytsika zao. Fa matombola tsy misy zavatra ao ny fiarovan'Andriamanitra ry havana malala. Ao ny fahasoavan'Andriamanitra. Lehibe tsisy mahay mampitombo ny andro iainan'izany. Andriamanitra ihany mampitombo an'izany ao anatinao. Mbola zany tenin'Andriamanitra hoe nahoana no manainy amin'ny fitafiana ianareo. De ny tsara ny fanirin'ny voninkazo any tsara. Tsy mamiasa na mamoly ireny. Nefa lazaiko aminareo fa na de Solomona teo voninahitra rehetra aza tsy mba nampitafian'Andriamanitra tahaka ny anankiray amin'ireny. Tsy mba nitafy tahaka ny anankiray amin'ireny. Raha niahitra zay any ihany anio ka tsipany apatana rapitso no ampitafian'Andriamanitra toy izany tsy mainky avay ianareo ry kely finoana. Misy olona mantsy reo anatin'ity confinement ty. Misy de efa miferinaina mihitsy hoe tena tsy afaka mividy lamba mihitsy tamin'ity confinement ty. Efa zatra an'izany. Misy de tena zany ny fiaretana. Tsy mahay mankasitraka an'Andriamanitra amin'izay zavatra nomen'Andriamanitra ao. Ao an-tranao ane misy ihany. Fa misy efa manana fahazarana hoe rehefa tonga ny fotoana tahaka an'izao tsena ry indray zao tsy maintsy mandalo kely ihany. Zao tsy misy tsena de tsy tafandalo tany. Na misy koa aza ny tsena misy fotoana tsisy vola de tsy tafandalo any. Misy fotoana ianao zavatra tafitafiana ho tafiana. Zany avy de mampitebiteby anao. Mahinao daholo ny am'ireo ankohonanao ny am'ireo zanaka reo ahoana ihany reny ho avin'ity zanako ty ho an'ny tanora ahoana ihany re ty ho aviko ty. Reo ankizy madinika reo de mampiferininaina anao ny momba azy. Za androany te hampahery anao. Apetrao tsara eo pelatanan'Andriamanitra ny ankohonanao. Misafidiana nompo an'i Jehovah ianao sy ny ankohonanao. Fa raha izao sy ny ankohonako izy ny teny Josoa de anompo an'i Jehovah zay. Mba safidio zany. Raha ty hitanao zany hoe Andriamanitra miay anao mety mbola tsy de tsapanao loatra angamba zany. Hoe amin'ny fotoana marary ianao de manasitra an'Andriamanitra. Amin'ny fotoana tsy misy sakafo ao de mamatsy Andriamanitra. Amin'ny fotoana ilanao vola de misy fahagagana. Mety mbola tsy niainanao zany. Amin'ny fotoana tsy eritreretinao de maneho voninahiny Andriamanitra. Mety mbola tsy tsapanao zany. Fa manomboka androany andramoka izao fa tsara Jehova. Andramoka izao. Rehefa tonga ankoran'Andriamanitra ianao, rehefa tonga zanak'Andriamanitra ianao, Andriamanitra ny mihevitra izay mahatsara sy mahasoa anao. Zao mila fantatrao de mila takatra ny sainao tsara. Fa ny zavatra iverinao fa mampety ny fiainanao sy mahatsara anao io ane, Andriamanitra ane mbola mahita tsara lavitra anao io atao eo amin'ny fiainanao e. Andriamanitra ane mbola mahita ny mety lavitra anao irin'ny fonao e. Andriamanitra afaka manao mihoatra lavitra anao izay mba vetsovetsonao e. Andriamanitra mahavita be lavitra no izay irinao ary mametraka anao amin'ny toerana mahazanak'Andriamanitra sazanao vitan'Andriamanitra ane izany. Fa raha ianao ny kely aina foana hito amin'ity zao tontolo zao ty, vizane tena. Fa zao ny vaky ny tenin'Andriamanitra. Raha makitsika eo ambany eo de eo amin'ny Baiboly manao hoe izany rehetrarehetra zany de katsahan'ny jentilisa fatratra.
fa fantatry ny rainareo izany an-danitra fa tokony ho anareo izany rehetra izany fa katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia anampy ho anareo izany rehetra izany. Hainao mitikan'izany izany rehetra izany miverimberina impiry io besoinao rehetrarehetra io zany, le fanirinao rehetrarehetra zany, le zavatra mba kasainao zany, le zavatra mba tadiavinao zany, le zavatra mampitsiriritra zany, zany rehetrarehetra zany lazainy baiboly ary averimberina eto manao hoe izany rehetrarehetra izany de katsahan'ny jentilisa fatratra. Ianao anie tsy jentilisa fa ianao zanak'Andriamanitra e, ianao anie mpanompon'Andriamanitra e, ianao anie andraikitr'Andriamanitra ny aminao ray manontolo e, maninona ianao no anaiky vaky lotaka ny ataon'ny jentilisa, alipandry ary mifo maraina. Tsy mahita tory raha tsy amin'ny folo sasany alina amin'ny 12 alina, tsy mba hoe mivavaka fa miketriketrika anaty do inona indray natao rapitso, ahoana indray nitondrana ny ry, ahoana indray nanaovana nyty amin'ny alina alipandry, avy eo mifo maraina be. Ny olona rehetra mbola matory mbola vady mandry izy efa tafafo, tsy mba mifo hivavaka fa mifo miketriketrika, ahoana indray natao, aiza indray lalana le, ohatrany ahoana indray nanaovana azy, miketriketrika mitady ny zavatra mahasoa eto amin'ity zao tontolo zao ity, ny jentilisa. Hoy ny baiboly manao hoe katsainy jentilisa fatratra zany. Ny jentilisa no mikatsaka an'izany fatratra. Fa fantatry ny rainareo izany an-danitra fa tokony ho anareo izany rehetra izany. Fantatra Andriamanitra tsara ny besoinao. Fantatra Andriamanitra tsara fa tokony ho salama tsara nareo menakavy. Amin'izay tsy mitebiteby, tsy miferinaina, tsy matahotahotra. Fantatra Andriamanitra tsara fa tokony hisakafo foana ianareo. Akoatra ny fotoana izay mba hifadianao hanina tahaka ity androany ity. Fa rehefa tokony amin'ny fotoana hinanana dia tena mihinana ary omen'Andriamanitra zany, tsy tokony hampijalian'Andriamanitra amin'izany. Fa tokony ahita ary omen'Andriamanitra ny sahaza foana ianao isan'andro. Amin'ny fotoana ianao rehefa fantatra Andriamanitra manao hoe tokony efa tsy eto tsony toerana misy an'ity zanako ity ohatrany efa misy tsaratsara efa nomaniko anazy ity, Andriamanitra no aoka hibatanao amin'izay toerana hitan'Andriamanitra fa mety sy sahaza anao. Andraso ny programan'Andriamanitra, andraso ny planin'Andriamanitra. Fa ny olona matahotra sy be fanahina le lasa manaonao foana eto amin'ity fiainana ity. Te anakarena tampoka dia mitady ny fomba rehetra hampanakarena azy, na dia mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra raha zavatra ataony. Te anana nitsy, te anana ny ry dia manao ny tsy fanao ananana an'izany. Ny sasany ara moa mampalahelo lamaody eto amin'ity zao tontolo zao ity no anaovan'ny tsy fanao. Satria te hanenjika ny zavatra ataon'ny ry, te hanenjika inona indray ny lamaody mivoaka, inona indray ny tendance amin'izao, lasa manao ny tsy fanao. Za androany mampahery anao, zanak'Andriamanitra ianao fa tsy jentilisa. Izay fantatr'Andriamanitra fa tokony ho anao dia fantany tsara. Ary raha fantatr'Andriamanitra tsara zany tsy hampahoriana ianao. Zany any ianao e. Mpanjaka ny dadanao. Ilay manana fahefana, manana hery, mahavita zavatra. Izay ny rainao. Fa mba azahoanao an'izany rehetrarehetra zany, inona ny fepetra omeny tenin'Andriamanitra eo. Mba tonga n'Andriamanitra hiay anao, mba tonga n'Andriamanitra hitratsehatra eo amin'ny fiainanao, mba tonga n'Andriamanitra ndray andraikitra. Ny baiboly 7:7 fantatritsika tsara. Fa katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia nampy ho anareo izany rehetrarehetra zany. Izany rehetrarehetra zany efa voangonao, efa mipetraka ao, ary efa foin'Andriamanitra ao anao sy ny ankonanao. Fa melohany hanomezan'Andriamanitra n'izany rehetrarehetra zany dia apetrak'Andriamanitra condition tsotra kely, katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo ny zavatra rehetra. Hainao tika zany hoe mikatsaka zany. Izy tsy miteny hoe tadiavo aloha na hoe tsy fantatro hoe misy teny maivamaivana, zany hoe mikatsaka zany tena mitady ny fomba rehetra azona azy. Na amin'ny fomba hoana na amin'ny fomba hoana. Ianao zao manao fifadikanina amin'ity androany ity. Za mino fa tena mikatsaka tia hitan'Andriamanitra ianao. Dia mitsofoka na fifadikanina na hitanao azy na hoe anaty fifadikanina no ahafahanao mahatsapa mihitsy hoe tena voavela ny heliko, na ahafahanao mahatsapa mihitsy hoe tena tsara falora tena eo anatrehan'Andriamanitra. Mitsofoka amin'io ianao, zay ilay atao hoe mikatsaka amin'ny fomba rehetra. Misy olona mihinan-kanina fa ianao tena mahatsapa mihitsy hoe tena ohatry mila fifadikanina zany tenako ara-panahiko zany. Ianao mahatsapa mihitsy manao hoe ohatry mite hivavaka zany, mikatsaka. Misy fotoana ianao tena mamola tena, mety matory daholo ny olona dia ianao mifo. Mety mihinan-kanina daholo ny olona dia ianao tsy mihinana. Zay ilay hoe mamolaka tena. Mety ny olona makaina mitsotsotra any amin'ny toerana maro samihafa eny, fa ianao mahavita mitolona mitady an'Andriamanitra amin'ny fomba rehetra. Zay natao hoe mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany. O rahavavy sy anadahy malalako, ho mivoalazany tenin'Andriamanitra manao hoe raha ny lanitra sy ny fiainana mandrakizay aza ve foin'Andriamanitra maimaimpona ao anao.
dia ho ampahorin'andriamanitra ve ianao amin'ity zavatra olevina eto amin'ity zao tontolo zao ty itsika ifandresaka teto fa ny zavatra omen'andriamanitra atsika sy miandry atsika oloha kely ao ane dia satroboninahitra le tsy mety loha le maharitra mandrak'izay ary efa nomanin'andriamanitra miandro fotoana tongavanao any fotsiny io dia apetaka andriamanitra eo amin'ny lohanao io ara fon'andriamanitra omenanao lanitra feno fiadanana lanitra tsy misy ranomaso lanitra volamena dia tsy mba aparipainy atao tamboho fa tena vatsoa tena berilla tena amin'ilay tena qualité tsara safira zany no eny eto ambonin'ny tanina mahita safira kely ohatran'iny ary ianao dia efa sarobidy be ary misy olona dia mavita mpanakarena tampoka mahita an'ilay tena gemme mahazo an'ilay gemme reny tonga dia manakarena tampoka fa any an-danitra any zany ny toerana miandry anao tena volamena ny lalana any ny rindry tranonao ny rindry ny tamboho ny fefa mandaho amin'izany tanàna zany ny berilla sy ny safira ny vatosoa maro sakarazany amin'ny anarany avy raha mijery ny apokalipsy tsika zany no miandry anao ary zany dia fon'andriamanitra omenanao zany dia efa navototr'andriamanitra ao anao no fironon'andriamanitra ao anao maika ave ny zavatra eto amin'ity zao tontolo zao ty dia zavatra kely mandalo eto amin'ity zao tontolo zao ty ve no amotsoranao an'izany dia zavatra kely olevina eto amin'ity zao tontolo zao ty ve no atonganao sanatria ka nakana anao tsy hiditra any zany ro any mampahery anao ka tsao aloha ataovy lehibe ao anatin'ny fonao ataovy mavesa-danja ao anatinao ataovy misy lanjany ao anatinao tadiavo ny fomba rehetra eonanao amin'andriamanitra ahafahanao manana antoka efa tonga zanak'andriamanitra ianao fa tsy jentilisa tsony fa ny jentilisa ny manahy am'izao fiainana izao mampanazy ny aniko hoanina ny zavatra osotrony ny fitafiny ny fianarany matahotra izy ary zany hoe mahatonga ny olona be da be io fanahina sy tahotra io tsy samanao zavatra satria manahy matahotra sao dia tsy mety eo menatra matahotra sao dia ho afa-baraka eo matahotra sao dia imezan'ny olona eo matahotra sao dia tsy tafavoaka eo zany no mahatonga ny olona tsy mahavita dingana lehibe eo amin'ny fiainana eto amin'ity zao tontolo zao ty gejaina tahotra gejaina fanahina ary ny devolo manararoatra devolo manararoatra ary mitady ny fomba rehetra hidirana sy amtehana zanak'andriamanitra ary rehefa misy zanak'andriamanitra matahotahotra misy zanak'andriamanitra mangovongovotra atahorana vao mandeha hoe misy matindray ho ny tary vao mandeha mitombondray ho nisan'ny olona voan'ity covid-19 ty efa mangovotra dia efa matahotra mijery tele dia mahita an'ireny faty be da be alevina any ampitan-dranomasiny reny dia efa mangovotra dia efa matahotra hoe ohatrany ahoana ohatrany ahoana ry havana malala ry zanak'andriamanitra miainao amin'izao ora sy fotoana izao tazomy tsara ny toerana misy anao mifalia amin'izany mandomeza voninahitra an'andriamanitra amin'izany ifalio ny toerana nametrahan'andriamanitra anao tsy voatery tsiritra fiainan'olona foana kory ianao andriamanitra malala zay onony tokony anao satria zanany ianao fantatr'andriamanitra zay tokony ho anareo ny voalazan'ny tenin'andriamanitra fa katsao aloha ny fanjakan'andriamanitra sy ny fahamarinany marina fa na dia mikatona daholo azany toera-pivavahana maro samihafa ny ankamarony efa maromaro ihany moa no misokatsokatra any ambadibadika any andreny mahavita mahafely fepetra reny fa raha hoaresaka fotsiny tsika ny trano fivavahana vahoany olo eto andrefanambojana ary zao dia mbola tsy nisokatra mihitsy hatramin'izay satria nahoana tsy mahafeno an'ilay fepetra satria dimapolo ihany no ilaina mitsofoka tsy possible mihitsy fa misy ihany ny misokatsokatra any ambadimbadika rehetrarehetra any fa tehiteny aminao na dia mikatona daholo aza ny akamarony toera-pivavahana maro mpisisify ianao mikatsay ianao tadiavo ny fomba rehetra ome toeran'andriamanitra ao anatin'ny tokantranonao ome toerana ao anatin'ny fonao velomy ny afitiavana an'andriamanitra ao anatinao aza vela ho fatifatiny ity zavatra rehetrarehetra ien'ny sofina sy hitany maso manodidina anao rehetrarehetra ity aza vela ho fatiny zany ny finoanao ny fanantenanao an'andriamanitra ny fahatokina ao an'andriamanitra aza vela ho levony zany katsay ianao zany hoe manaova ny fomba rehetra ianao azonao ny fanatrehan'andriamanitra ny mitoerana rehetra zay misy ianao azonao antoka fa ankonan'andriamanitra ianao zanak'andriamanitra katsao zany manolora tena isan'andro isan'andro fa izany mitadiavin'andriamanitra atolorony tenareo fanatitra velona masina sitrak'andriamanitra ao nokondromana ry havana malala fotoana mety zao ikatsahatsika indray izany fanjakan'andriamanitra zany zavatra eto amin'izao tontolo izao na fitafiana sy ny anka hoanina ny zavatra kovelambelona eto amin'ity zao tontolo ty olevina daholo zany maivana bitika loatra zany raha izany no sanatria ampaharinao amin'andriamanitra ka sanatria ampienana amin'andriamanitra na ampienanao ny fifandraisana amin'andriamanitra satria diso be fanahina loatra ianao diso matahotra loatra ianao zany ny sanatria mampiataka anao amin'andriamanitra mandiny tena amin'ity fikana ty ho volazany tenin'andriamanitra farany
ary ny amin'izany de aza manany amin'ny ampitso anareo fa ny ampitso anany azy ampoan'ny andro ny ratsy miseho ao aminy io avinao ve mampananao io aviny zanakao ve mampananao mampananao ve ny mety hoe ohatrany ahoana ary za mba fiaina tokantrano ka miarina zany raha tanora anao miaina ty fandaran'ity manava ianao satria atrika examen mpanjakana atao ato manava ianao hoe ahoana ihany ary ty fianarana ohatrany tapatapaka sao de mba taona fotsy taonyty inao daholo ve zany androany mampahery anao mampitrakanao amty androanyty aza manany amin'ny ampitso ianao fantatr'andriamanitra tsara zay mahasoanao aloha ny ampitso ihany azy ozy ny tenin'andriamanitra fa ampoan'ny andro ny ratsy miseho ao aminy ny zavatra androany de vita androany io na ratsy na tsara miseho androany de androany io fa ny raha ampitsonao eo apela tanan'andriamanitra ny ampitsonao eo ampela tanan'andriamanitra ary ny eo ampela tanan'andriamanitra tsy misy marombaka mandrak'izay meteza etiny tana maherin'andriamanitra io meteza vimbin'ny tanan'andriamanitra io meteza iara-mandeha amin'izany tana maherin'andriamanitra zany de ho hitanao ane fa nininona obstacle eo alohanao voadinganao zany nininona sakana eo alohanao vitanao no mitsambikina misaoty an'izany na inona ady lalovanao vitanao no mandresy azy na inona olana eo amin'ny fiainanao vitanao no mamazy satria ianao tsy mandeha rery fa misy tanan'andriamanitra miaraka aminao ataovy azo antoka ny ampitsonao fa efa eo apela tanan'andriamanitra sady androany tsy raha pitso ianao vao metraka ny apitsonao apela tanan'andriamanitra fa androany de ataovy azo antoka fa eo apela tanan'andriamanitra sady ny raha pitsonao ny mandrak'izay ianao ny hoavinao ryavana malala zany anie ny tombotsoa an'le manompo an'andriamanitra zany ny tombotsoa an'le manan'andriamanitra eo amin'ny fiainany ny zavatra rehetra atahoran'ny olona tsy atahorany ny zavatra rehetra mampanan'ny olona tsy ahiny ny zavatra rehetra mampiadisainan'ny olona izy kalma fotsiny miatrika azy ny zavatra rehetra mampiferinayna n'izao tontolo zao izy afaka mifaly sy midera manome voninahitra an'andriamanitra izany no tombotsoa goavana sy lehibe amin'ny mampanompon'andriamanitra anao mampahery anao amin'ity androanyty aza mbola kivy aza mbola mitanondrika aza mbola miraviravy tanana aza mbola ketraketraka ny fonao miantora amin'andriamanitra manolona tena tsara ho an'andriamanitra raha mbola zay nitingana tokony ataonao aloha hoe mananantoka tsara fa eo apela tanan'andriamanitra ny fiainanao ataovy zany ary aza menatra amin'izany na 4 taona ary nefa naloranao tena ho an'i jesosy ka mety mbola mahatsapa ianao fa mbola nitsingilagila miplasinao teo apela tanan'andriamanitra ohatrany tao eo ohatrany tao tsy eo amin'ny fotoana hafa ohatrany tsapa hoe eo andriamanitra amin'ny fotoana ohatrany ihany ohatrany tsy eo andriamanitra za te hiteny aminao tazono mafy zay anananao mba tsy siaka ny satroboninahitra ao fikiro mafy zany tana maherin'andriamanitra zany de amikitra anao ihany ko izy tsy hoafotsitr'andriamanitra mandrak'izay ao anatin'ny tafio-drivotra mamaeto amin'ity zao tolo soty ianao iara-mandeha aminao andriamanitra naizanaiza le anao ary nininona tanjonao eto amin'ity zao tolo soty meteza ho tariny zany tana maherin'andriamanitra zany hoany amin'ny tanjonao de hitanao fa tsy ady reritsony ianao hitanao fa tsy ny sainao na ny mokondohanao na ny herim-batanao tsy ny fahalalana mampahaizana nananao tsy izany any no mahatafita olona anankiray fa ny fiarahany mandeha amin'andriamanitra naizanaiza lehany ary na inona taony ho ny baiboly amaranako azy manao hoe katsao aloha ny fanjakan'andriamanitra ho avy tsy hoeleny amin'ny raha ho any lanitra jesosy ataovy azonao antoka fary narovina izy narovina no ho avy de ho ao amin'izao ny fanjakan'andriamanitra any ianao ary raha rovina na rovina na amin'ny fotoana hoana na amin'ny fotoana hoana na de miteny ary ny baiboly hoe tampoka be na de miteny ary ny baiboly hoe fa akaiky be fa atomotra be tsy tokony anahany zany ianao fa tokony manana antoka ianao fa narovina izy narovina no avy ary na mbola hoela kory izy no avy ka mety hoe ianao misanatria hoe lasa aloha melokely ny atongavany de efa midanadanao anao mivavahadany lanitra hidiranao amin'izany fiainana efa nomanin'andriamanitra ho anao zany matoky amin'ity androan'ity fa izay teny zay atonga anao ametraka ny fiainanao atonga anao tsy anatsony maivana loatra raha zay zavatra hoaninao na zay zavatra hotafianao sosotronao no mahatonga anao mitebiteby eto amin'ity zao tolo zao ty maivana loatra zany ryavana malala omen'andriamanitra ihany mano malalany zany na de matory ary izy ozy nyvoalaza mpanao salama te ampahery anao amin'ity androan'ity miantora amin'andriamanitra apetrao faino zato isanjato eo apela tanany fiainanao de ho hitanao ane fa hito ambonin'ny tany ianao de atsapa miadana miaraka amin'andriamanitra ary amin'ny ho avy de izy fiainana mandrak'izay efa nomanin'andriamanitra ao anao hivavaka isika hisaotra an'andriamanitra ny amin'izay teny izay hitsangantsika rehetra de ho ataontsika izay vavaka izay misaotra anao zay tompo malala ny amin'ny aben'ny fahasoavanao sy ny faondram-ponao ny amin'izay teninao ny fampahirezana teo zay ta io zany teny zany iletika lalina ty anatinay mba tonga anay jesosy o tsy rosaina ny amin'ny zavatra rehetra nambaranao satria nininona ny lazainao
dia fantatrao andriamanitra voalanjalanjanao fa efanao tanteraka ao sainana iovaova hevitra izay fa rehefa mitsafidy anompo anao dia ataovy manana antoka tanteraka tompo fa olona ho any an-danitra ne izahay jesosy io manomboka eto dia mba hikatsaka jesosy manomboka eto dia mba hikatsaka zao lanitra sy fiainana mandrakizay zao manomboka eto dia mba hay manolotra ny fiainana eo ampelatananao ny fanahinay ny tebitebinay jesosy izay tahotra rehetra ty anatinay ianao nefa manatsotra tarana ka milaza hoe apetra ho amiko ny fanahina reo rehetra hoy ianao fa izaho no hiay azy nahoana izay no manangy amin'ny zavatra mety hitranga eto amin'ity zao tontolo zao ty nahoana izay no manakiketsay ny devoly amin'ny tahotra tahaka an'izany jesosy io misaotranao ny amin'izany teninao zany ianao no andriamanitra lehibe ianao no andriamanitra mahery ianao no mahay zavatra rehetra sambatra iray manompo anao sambatra iray miaraka aminao sambatra iray miara-dalana aminao misaotra fanamasinao misaotra ny amin'izany teny mampatsay anay zany fa nanomana fiainana mahafinaritra ao anay eneno an-danitra ao mananao tompo fa mananao niovany fiainako tompo tao aminao sinale ninaoranaje andao si utulizauni fiainako ratustawamina mananao mananao tumpofa mananao miuani fiainako tumpotawaminao sinane ninauranaayanda zauni fiainako ratutstawaminao si utui zauni fiainako ratutstawaminao amen anao vavaka anankiroa tsika vavaka voalohany dia izao tsy lavina fa mbola olombelona no fomandray ihany ianao ary misy fotoana rehefa misy zavatra eny ny sofina na misy zavatra hitany maso dia indraindray tonga ihany izay fanahina sy tahotra izay mety misy fotoana misy zavatra mampiketriketrika be ny atodohanao ihany ko ngamba hivavaka tsika amin'ny tian'io ty inona daholo no mety fanahina ao anatinao inona daholo ny zavatra mety hatahoranao ny hoavinao ve dia mampatahotra anao nefa andriamanitra mahery zao no mitantana ny fiainanao ny hoavin'ireo zanakao roa ve dia mampanahy anao nefa dia andriamanitra izao nefa nanome toky fa hiay anao hitantana anao hivimbina anao za andro hoany te hampahery anao manararoatra ao anatin'izao vavaka izay ataontsika izao apetrao amin'andriamanitra ny fanahinao rehetra le zavatra tahoranao imitsy tenenao amin'ny vavanao sao le tompo le zavatra tahorako le zavatra inao imitsy boray amin'ny vavanao dia tenenao amin'andriamanitra fa izay no marika fa mametraka izy eo apela tamin'andriamanitra no ary tsy misafasara ny zavatra baran'andriamanitra satria vitan'andriamanitra miay anao zato isanjato eto amin'ity zao tontolo zao ity zay no vavaka ataontsika miaraka madame Clara ary ny miakatra ataontsika izay vavaka izay dao ry vavakantsika ao anatin'izao tokantrano izao andriamanitro ndreto izay amin'izao ora sy fotoana izao mbola tsy mitsahatra zay andriamanitro mivavaka eto anatrianao ianao andriamanitra amin'ny teny manao hoe ianao rehefa mpatsiahan Jehovah ho ny teninao aza mitsahatra mety nisy taona andriamanitra raiko adilonay Jesosy malala nametraka an'izany teo anatrianao fa feno fanahina loatra ny fonay Jesosy malala feno tebiteby loatra ny fonay andriamanitra adilonay ny teninao andriamanitra manao hoe ianao rehefa mpatsiahan Jehovah aza mitsahatra ho ny teninao andriamanitra amin'izao raha sy fotoana izao andriamanitra ianao ny andriamanitra ao an-danitra hoe ao foana ianao mipetraka ao foana ianao ary ny masonao dia mihotrika mijery anay foana fa izay indraindray andriamanitra maladilo ny fisinao ianao andriamanitra amin'ny teny manao hoe mety maladilo zana amin'olo fa ny vehivavy
eny mety maladino any izy ny teninao fa izao kosa tsy mba maladino anareo izay Andriamanitra andranay mety maladino anao fa ianao Andriamanitra tsy maladino fisina izany ianao ankehitriny Andriamanitra mametraka anay izay ny fiainanay ny fanahina rehetrarehetra ny tepitepinay Andriamanitra eo ampelantananao Jehovah Andriamanitra izany ianao ny Andriamanitra efa niteny taminay tsy hoe aza manao ny teninao na amin'izay hohaninao na izay ho tafininao na izay ho sotroninao na izay rehetra momba anay ny hofatranonay mety ho jirama zany mety vola mety trosan'olona izany mety fahasalamana izany mety niaviny zanakay izany mety rehetra momba anay nampitso mbola miafina izany Jesosy eo be da be ny fanahina ao anatin'ny fo ao anatin'ny saina kanefa androany Andriamanitra amin'izao raha tsy fotoana zao Andriamanitra apetraka ampelantananao izany ianao Andriamanitra ao an-danitra ao ane Andriamanitra mahatoky foana ianao izay Andriamanitra ny miovaova hevitra izay Andriamanitra ilay miovaova misalasala be fanahina be tahotra Andriamanitra fa ianao dia mijanona mahatoky foana ianao rehefa niteny ianao dia ifainao zany ianao Andriamanitra miteny manao hoe makanesa tsy ampika anareo miasa fatratra mavesatra entana ndraindray Jesosy malala misy eta mavesatra ao anatin'ny fonay ao fanahina zany eta mavesatra zany tahotra zany eta mavesatra zany orooro zany eta mavesatra zany tsy finoana izany ndraindray ary zany misy nataony devoly amin'izao fotoana izao araka ny teninao Jesosy tamin'ny Petera manao hoe ny devoly dia mikororoka anay taka fikororoam-bary mba ho levina ny finoanay ary zany zava-misy amin'izao fotoana izao mahita ny zavatra miseho mahita ny zavatra eny sofina mahita ny vola eo ampelantanana mampiorooro ny devoly ary mahatonga anay ho levina ny finoana tsy atoky an'Andriamanitra intsony tsy atoky ny tefikasan'Andriamanitra avy amin'ny devoly zany rehetrarehetra zany androany Jesosy ianao miteny aminay manao hoe aza manao ny teninao fa fantatrao Andriamanitra ao an-danitra ao hoe ny tokony ho anay zanakao tokony ho anay mpanomponao ho an'ny zanakay Andriamanitra ho an'ny tokantranonay izay rehetra momba anay Andriamanitra fantatrao zany Jesosy eo fantatrao Andriamanitra raiko no mahasoa anay ankehitriny Andriamanitra atolotra eo ampelantananao zany atolotra eo ampelantanan'Andriamanitra izany ainao ny zavatra rehetrarehetra Andriamanitra fafanao ny alahelo sy ny tahotra ao anatin'ny fonay ao ho fafanao ny fanahina rehetrarehetra ao anatinay any fa hipetraka anatin'ny fonary fa manana an'Andriamanitra zany saotra Jesosy manana eo ampelantananao zany rehetrarehetra voninahitra ao an'Andriamanitra saotra Jesosy Fiaina kutupo na waminao Tinane Inaura na jayana Si utui zauni Fiaina ku Na tutstawa minao Malana tokony fiera mihitsy ianao amahazanak'Andriamanitra anao aza menatra amin'izany toerana misy ianao zany aza miafinafina tsy vampitoana isitrihan'ny zanak'Andriamanitra intsony zao vampitoana isehotsika fa zanak'Andriamanitra ianao amin'ity androany ity dia anao vavaka isika mety misy zavatra mba irinao koa ngamba na misy zavatra mba tadiavinao zany akory tsy anakalozanao an'Andriamanitra satria moa ny baiboly manao hoe mihanina ny fitafiana ny rano sotroina dia katsahany jentilisa fatratra tsy midika akory zany mety jentilisa ianao fa amin'izao andro farany ary mety andro ataontsika hoe somary mafimafy lalovan'ity zao tolo zao ty zao no anavahan'Andriamanitra ny tena zanak'Andriamanitra amin'izao vanim-potoana izao anao an'izay vavaka anankiray izay tsika raha misy zavatra mba irinao satria izay mihitsy nyvoalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe mangatady eo omena ianareo dondomy dia ho voana ianareo tena angatakitsika andondona isika ary ny vavaka izay ataontsika eto dia fandondomana ny lanitra ny varavarany lanitra mety efa nanao vavaka tsotra ianao nandondona ny lanitra ihany koa zany fa hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe ny vavaka izay ataontsika eto dia fandondomana ny lanitra ny varavarany lanitra mety efa nanao vavaka tsotra ianao nandondona ny lanitra ihany koa zany fa hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe ny vavaka izay ataontsika eto dia fandondomana ny lanitra ny varavarany lanitra mety efa nanao vavaka tsotra ianao nandondona ny lanitra ihany koa zany
ao anatin'ny vavaka sy fifadian-kanina ihany secret anankiray ahafahan'Andriamanitra manao zavatra lehibe saropatarina eo amin'ny fiaina zanak'Andriamanitra. Raha misy zavatra mba irinao tsy manota mihitsy akory ianao raha mangataka eo anatrehan'Andriamanitra. Raha misy zavatra mba ilainao na misy zavatra banga eo amin'ny fiainanao ka tsy ampy manky eo amin'ny ankonanao tsy manota mihitsy akory ianao raha mangataka eo anatrehan'Andriamanitra. Anao zay vavaka zay tsika satria afaka miteny amin'Andriamanitra ianao hoe aza atao mitovy Andriamanitra amin'izay ntilisa. Ianao nefa nilaza fa hanavaka anay dia tena avao mihitsy zay. Tanterao zany teny fikasanao zany. Ataonao tsy mitovy na ny manompo anao sy ny tsy manompo anao tena avao mihitsy zay. Le zavatra mba irinao vetsivetsipona na ara-panahy na ara-nofo riavana malala zany salasala. Fotoana fanararoatra zao miaraka madamasin'Andriana tenaina ao anaty zay vavaka zay. Vavaka petrantsika amin'izao fotoana zao sandrato mafeofeo anao samy salasala tena anao finoana zavatra ilainao fa omeny Jesosy anao zany. Andriamanitra tsara indrindra ndreto izahay mbola mananatra feo anay zay mino tanteraka mihitsy fa zay rehetra tononay androany tompo dia ho tanteranao izany. Anefa zay rehetra iriny matahotra anao ianao Jesosy. Anefa izay ilay zao mpanomponao zao ianao fa nampanantenanay Andriamanitra fa manompoany Jehova Andriamanitra dia entany ihany ko anao izy sy nitasotronao ary esorina aminao ny aretina ho tanteranao fiainanay zany Jesosy. Ity aretina mampatahotra mipesiny maro ity mivoaka an-trano zay dia taka loatra misy mampatahotra mandeha nandala zay taka misy mampatahotra ao atokantrano zay taka nefa matahotra izy aminay mianaka avretra dia vo fa misy manafo kely dia manaza Andriamanitra tanterao aminay faraparafinao aminay anay ny tokantranonay ny ankonanay izany arety manjigana izany izany fahafatesana izany ary tonoko amin'ny anaran'i Jesosy za vela ho tonono anaty tokantranoko sy ny taranako ray manontolo fala mandrimpia izany fahafatesana izany o Jesosy porofoy aminay fa zay ne manoatra lavitra reny voro manidina zay tsy mamafina mijinja na mitona ho any atsopotra fa velobelona mihoatra lavitra re voninkazo anatsa zay manana kolora maro samihafa ho tafinao anay izany voninahitra ao izany ho tafinao tokantrano zay sy niakona anay izany areto larava misanata zay misy manantena ny herinao sy voninahitra ao miala manandra-peo anay ireo Jesosy fa manavaka anay amin'ny jetlisy ianao ho porofonao Jesosy malala fa na dia tsy mikasaka be ary izahay ny zavatra eto amin'ity sotoa zao ty ny hanina ny sakafo ny fitafina omenao malalanao zany na dia tsy miaro tolo be ary izahay efa na dia tsy mifomarana be ankory hitatina vola hitati ny arena hitady amin'ny masoanay Jehova tompo ianao malala fa zanakao zahay ianao fantefa titinao zahay ianao fantefa ianao miandraikitra anay tsy miova ianao fa indro ianao mitsotro anay mandra-pafoso ny volonay ty zao ianao dia Jehova Andriamanitra rainay mikarakara anay le namonjy anay le mitantana anay le mialo anay le mialaka aminay mandra-pahatonga anao ianao mirao alahatra Jesosy raha misy marary androany o Jesosy tononay azana vavy sy anatanay zany ny fanasitranana raha misy ao anaty tsy fisim-bola tsy finanan-kanina Jesosy jereo zany tokantrano izany jereo zany ankonany zany masaza ao anazy izy ndreo dia atao fijetlisa faneso ndreo dia miala mitondray fony satria tatsino anao izy Andriamanitra tsara indrindra eno zany vavaka izany raha misy zavatra irinay ny ao ny ara-panahy reto raha vavy sy anatanay reto irinay Jesosy manisan'le olona mafana fo mirehatra amin'ny famponanao Jesosy voatahiry mandra-piavana aminao alanitra ianao Jesosy hitahiry reto fahoakanao reto ianao Andriamanitra ampisy fifazam-panahy ampisy famatorana ampisy fanoloran-tena matotra o tompo tsaveranao izy iverin-dalina ray ary fa samy toetra amin'ny finoana sy fatokina an'Andriamanitra izahay tsy raray avy tompo malala manome voninahitra anao mino a Jesosy fa ho raisinao zany faniriana izany raha misy tsy voatononay dia zao ianao anatanteraka an'izany ianao Jesosy anafaingana zany ary tsy taretrehitra ianao anatanteraka zany amin'ny fiainanay misaotra Jesosy Giovani piaina tutto tawamina sinane ninana najayana si utu isauri piaina ku katut tawa
fiainako tatotsy tao aminao ty otoy izao ny fiainako tatotsy tao aminao. Amen. Aza manenina zany ianao rehefa tonga zanak'Andriamanitra, aza manenina rehefa tonga mpanompon'Andriamanitra fa itoerana misy anao ino safidy tsara indrindra. Anao vavaka délivrance aloha tsika melohana maranantsika ny fotoana, tsy lavina fa mety ho avahan'Andriamanitra itsika zanak'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao. Amen zany araka ny vavaka zay nataontsika teo, tsy lavina fa hanokatra lalana foan'Andriamanitra na mikatona daholo reto amin'ity zao tontolo izao ty ho an'ny zanak'Andriamanitra. Fa marobe ihany koa ireo tsy mba mahatsapa an'izany eo amin'ny fiainany, satria misy fotoana ajambainy devolo ny masom-panahy, misy fotoana fatotro ny devolo izy ka tsy afaka mikofoka, tsy mahalala ny zavatra izay nambaran'Andriamanitra ary tsy mahasama ny olotra ny tenany sy ny fiainana an'Andriamanitra. Ary zany mahatonga ny devolo mandrava, mamotika, mandrava, mitondra karazana aretina maro samihafa, mitondra zany be da be ny olona lasa mamono tena amin'izao vanim-potoana izao. Raha tsy resaka fotsiny tsika fa tsy any ampitan-dranomasina eto Madagasikara, mamono tena ny olona rehefa misy zavatra tsy voavahan'ny saintsony, mamono tena ny olona rehefa misy zavatra tsy voavahan'ny volany, mamono tena ny olona rehefa misy zavatra tsy voavahan'ny fahaizana mampahalalany intsony sy ny tanjaka sy ny heriny, lasa any amin'ny famoizam-po mametrahany ty fiainany. Ivavaka tsika satria maro na dia amin'ny fianakaviantsika reto fotsiny aza no mety mbola tsy mahatsapa an'izany hoe Andriamanitra mandray andraikitra eo amin'ny fiainany zany, ajambainy devolo ny masom-panahy. Anao délivrance tsika ho an'ny firenena malagasy, mitady azo vahana be io aretina kely io virus kely io, mitady azo vahana be io dia mitady amotika olona maro, mitady andrava fiainan'ny olona maro, mitady amon'ny olona maro. Fa amin'ity androany ity tsika vavaka fanafana no ataontsika. Aza mitsitsitsy ianao ao anatin'ny tokantranonao ao didio mba tena tsy ho tafiditra ao zany virus zany, tsy ho tafiditra ao na ny fahantrana entin' zany na ny blocage entin' zany, didio hiala ao anatin'ny tokantranonao. Na inona mety hoentin' zany miaraka amin'ny firongony rehetra dia didio hiala tanteraka zany. Ary angataony raha an' Jesosy andrakotra anao, hiaro anao. Madame Demoila ao anatin'izay vavaka mafana izay. Tonga dia hivavaka avy hatrany amin'izao fotoana izao androka ireo karazana fanahy mitady ibloqué ny fitahiana ao anatin'ny tokantranonao. Ny anaran'i Jesosy Kristy mandidy amin'izao fotoana izao ireo karazana fanahy blocage ao anatin'ny tokantrano reto olona reto, amin'ny anaran'i Jesosy misala ao anatin'ny tokantrano. Ny fanahy manakatsakana rehetrarehetra, ny fanahy mitondra fangatsatsiahana, atonga ny olona tsy havita vavaka, atonga ny olona ho reratreraka, ninona asana devolo mitady amotika ny fiainana tokantranon'olona. Androany didiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misala amin'ny anaran'i Jesosy, misala ao anatin'ny tokantrano io, misala amin'ny sambatan'ny olona. Tsy hisy tsony ny fangatsatsiahana, tsy hisy tsony ny falahindainana, tsy hisy tsony ireo karazana blocage ao anatin'ny tokantrano reto olona reto. Ireo karazana fanahy mamatotra an'izao firenena izao, fanahy mitady andringana, miala amin'ny anaran'i Jesosy eto amin'ny firenena malagasy. Miongotra zany androany, potehana sy ravana ny anaran'i Jesosy Kristy. Midiny eto ianao Jesosy amin'izao fotoana izao, hamangy ny tokantrano tsiraray avy. Na inona tetsidrasy ny Satana tompo, irotsaka ny renao, andrava, androdana, amotika ny tetsidrasy ny Satana rehetrarehetra, mitady andringana, mitady bloqué ny fiainany zanak'Andriamanitra. Ny anaran'i Jesosy Kristy tsy manan-kery, tsy manam-pahefana intsony zany, levona sy ravo zany, potsika zany androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Rotsaka ny ran'i Jesosy amin'izao fotoana izao anatin'ny tokantrano tsiraray avy, hidina sy korina ao amin'ny sambatan'ny olona ny herin'ny ran'i Jesosy andevina sy andrava, anapatapaka izay mety karazana osina mamatotra ny fiainany tsiraray avy. Tonoiny fa misy fanafana ao anatin'ny tokantrano io, tonoiny fa misy fanafana sy fanampinana, misy fahasoavana ipolotra ao anatin'izao tokantrano izao, ary tsy anana ny devony fahefana intsony ny sambatan'olona anatin'izao tokantrano izao. Matoka Jesosy fahiditra ny sehatra ianao amin'ny fiainany reto olona ireto, ho voninahitsy ny anaranao rery ihany. Misaotra anao zay Jesosy fa ho arovanao ny firenenay, ho arovanao Madagasikara. Saotra Jesosy. Now, lalanja ize, nitalani wapiapit, nizanan timai tufdafit. Ano lalana masine,
mpamakirano masine andao lalany draize andao lalany draize ny tanany ampiapit ny zanany tsy maintsy utafit anao lalana masine lay mpamakirano masine. Alleluia. Anao lalana vaovao eo ny fiainanao Andriamanitra, anao zava-baovao eo ny fiainanao Andriamanitra. Mety hatramin'izay lavidavitra an'Andriamanitra ny toerana nisy anao dia izay nahatonga anao tsy nahita ny voninahitran'Andriamanitra. Fa rehefa nahatonga anao an'ireny vavaka ireny tsika ny ananakaiky an'Andriamanitra isika ny amin'ny rano Jesosy dia mino fa anomboka atsapa ianao fa tsy irery ianao eto amin'ity zao tontolo zao ity, tsy miady rery amin'ny fiainana izany ianao, na misy olona efa nandao anao azy, na misy olona nanadino anao azy, na misy olona tsy mahatsiaro anao azy, Andriamanitra mahatadidy anao foana. Andray andraikitra eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Mialohan'ny vavahantsika isaorantsika an'Andriamanitra iderahantsika sy anomezantsika voninahitra an'Andriamanitra. Andao aloha vavaka no ataontsika voalohany isaotra ny tompontsika rehefa avy eo dia ataontsika lera hoe sambatra sy tretrika reo olona masina ho any an-danitra, ataontsika izay hira mahafinaritra be zay rehefa avy eo. Fa izao ivavaka isika isaotra an'Andriamanitra, ataovy tahaka nefa nahazo sady ianao ataovy tahaka nefa nandray sahady ianao. Inoy ny vavaka zay nataonao teo fa nisy ny ainy reny vavaka reny, ary rehefa nisy ny ainy reny dia tsy ny ainony feny ainony fotsiny fa hovaliany ihany koa. Andraso zay fotoanan'Andriamanitra maliny anao zay. Ninina nangatanao tamin'Andriamanitra ka tsy mifanohitra amin'ny sitrapony. Mino fa tsy hoarovan'Andriamanitra tsy hoanao kory zany rehetrarehetra zany dia anao an'izay vavaka izay tsika misaotra anao zay tompo malala, satria zay dia nahatsapa sahady fa efa nandray fanafana, nandray fanasitranana, nandray fiarovana, nandray fitahina, nandray fahagagana avy aminao. Misaotra anao zay Jesosy malala satria efa nahatsapa zavatra be da be zay tamin'ny arahana taminao, ary zay mbola mino fa mbola anao zavatra be da be eo amin'ny fiainana ihany koa ianao. Andriamanitra marina fa ho any an-danitra izahay, fa ny fiainana eto ambonin'ny tany dia mila milamina, ny fiainana eto ambonin'ny tany dia mila mirindra tsara Andriamanitra, mba hahatonga anay tsy blasitra hijery ny gentilisa, mba hahatonga anay tsy hosolafaka hijery ny hafa manodidina anay, mba hahatonga anay tsy ho tafalatsaka anaty fitsiriritana, fa hahatonga anay hikatsaka mandrakariva ny lanitra sy ny fiainana mandrakizay, zay efa mamirapiratra eo anoloanay, zay efa midanadana miandry ny fahatongavanay. O Jesosy makasitraka ny amin'ny zavatra lehibe ho ataonao, ny amin'ny fitahina be da be ho arotsakao, ny amin'ny fanavana zay ho ataonao, ny amin'ny vahaolana rehetra omenao, ny amin'ny fanasitranana ho ataonao. Misaotra ny amin'ny fahagagana sy takatry ny saina tsy voatono vavanay, efa mboarinao ho an'izay matahotra anao sy tianao. Sambatra izay manompo anao tompo, sambatra izay miaraka aminao. Vavaka Jesosy etam-pamaranana amin'ny fotoana ho an'ny tsirairay avy, na izy miatrika ady Andriamanitra raiko ka nanaraka izao fandarana izao. Eny fa na dia taty amin'ny faraparana taty mihitsy ary izy vao afaka niaraka taminay no ny antony maro samihafa Andriamanitra ampandresy azy ianao. Tsy avelanao iletika ao anatin'ny adiny zany izy, tsy avelanao menatra ao anatin'ny adiny zany izy, tsy avelanao afabaraka ao anatin'ny adiny zany izy. Anomboka andray an-tanana ianao Andriamanitra raiko, anomboka hiditra an-tsetra ianao ny amin'ny falorantena rehetra izay nataony teo Andriamanitra raiko dia hatonga azy ireo tonga ankohonanao, ary rehefa ankohonanao dia adidinao, rehefa ankohonanao dia andraikitrao, rehefa ankohonanao Andriamanitra dia ianao no miay anay amin'ny lafiny rehetrarehetra. Jesosy malala matoky hafa nizaniza ao anatin'ny tahotra, nizaniza tao anatin'ny fanahina, nizaniza efa latsa-datsaka kely ny finonanao amin'ity androany ity, dia ampitrakan'izy ireo indray ianao, ampaheran'izy ireo indray ianao, tsy amelan'izy ireo atafy amin'ny devoly ao anatin'izany fakiviny zany ianao, fa anarina an'izy ireo ianao, ary amin'izany tana maherinao zany no ampandresenao azy hatramin'ny farany. Tsy ho hitan'ny devoly reraka sy ho kivy zany ireo, ahita vehivavy matanjaka sy maherin'ny devoly raha mitetetika hiditrao, ary andositra ny varavarany tranony, andositra hiala lavitra amin'ny ankonany. Matoky an'izany Jesosy, naiza lehan'ireo na mijanona ao an-tranon'ireo, na eny an-tsenireo, na any amin'ny toeram-piasan'ireo, na eny an-dalan'ireo, na mandeha bus ireo, na mandeha tongotra ireo, na mandeha moto ireo, naiza Jesosy miaraka amineny ianao, ny fombanao dia ao anatin'izy ireo, ary mino an Jesosy fa samy fiarahanao mandeha amin'izy ireo zany dia atonga azy ahita mandrakariva ny voninahitra eo anoloana eo, amin'ny anaran'i Jesosy misaotra indrindra tompo, amen. Ho ataontsika izay hira mahafinaritra be zay ho voninahitra Andriamanitra etam-pamaranana ny fotoana.
sitraitrika re olonao andanitra tsy mitalinao enona izy re fakakinandry amanitra eo ihany e sambatra sitraitrika re olonao andanitra tsy mitalinao enona izy re fakakinandry amanitra rehefa hoany andanitrany re olona marobe tsy mitalinao enona izy reo fakakinandry amanitra rehefa hoany andanitrany re olona marobe tsy mitalinao enona izy reo fakakinandry amanitra esambatra sitraitrika re olonao andanitra tsy mitalinao enona izy reo fakakinandry amanitra esambatra re olonao andanitra tsy mitalinao enona izy reo fakakinandry amanitra tsy mitalinao enona izy reo fakakinandry amanitra mirary izay raha mirary a tsy hoe rehefa any an-danitra ihany ianao eo akaikin'andriamanitra fa nahita amin'izao tontolo izao ary ianao eo anilanao foana ny tompo a samy hitahin'andriamanitra daholy mahiresa ao manaraka indray vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandetety izy mba asitra Nanisik ang punyang palay aminiran Kiremanje halo tingala senye halo tingala be ya halo tkanu kwa ni Jesus halo tingala be ya halo tkanu kwa ni Jesus halo tingala areta tfafsi tatilahi halo tingala areza na kanje kiremanje halo tingala senye isifulanga rekti ya kwambara halo tingala ya laun sampur gaskara halo tingala mga tunga malat funzeni hengi halo tingala sa cheers don topo fofke halo tingala halo tingala halo tingala be halo tkanu kwa ni Jesus halo tingala hey halo tkanu kwa ni Jesus halo tingala areta tfafsi tatilahi halo tingala kareza na kanje kiremanje halo tingala senye kanje sara kuranche nao halo tingala eketo haningena no halo tingala ibe farestu ni fambunzianga halo tingala mga tunga malak fatotare halo tingala
tsika labeya alotsika nompoany jesosy alotsika la alotsika labeya alotsika nompoany jesosy alotsika la are tady vavy sy tady lahy alotsika la are zanak'andriky iray mandre alotsika la zegny alotsika labeya alotsika nompoany jesosy alotsika la alotsika labeya alotsika nompoany jesosy alotsika la are tady vavy sy tady lahy alotsika la are zanak'andriky iray mandre